Miarahaba antsika rehetra aminaran'i Jesosy ry havana dia ampitomboina aminao mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray. Dia mitohy mandrakariva ny fampianarana na ny lesona ifampizarantsika zany amin'izao alalan'ny vidéo izao. Ny androany dia mikasika ny ireo andriamanitra hafa na ny andriamanitra tsy izy izay nisy tamin'ny andron'ny Israely ary koa mbola ampitandreman'ny Tompo amintsika koa zany amin'izao andro iainantsika izao dia ny fanompoan-tsampy sy ireo andriamanitra hafa endrika fivavahana hafa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hivavaka tsika hametrahantsika izao fotoana fizarana izao. Ry Andriamanitra masina, ry Andriamanitra be voninahitra, ry avo indrindra, Andriamanitra saro-piaro tokoa ianao dia ianao no antsonay, ianao no hivavahanay ankehitriny. Hametrahana izao fampizarana izay menao anay izao Tompo, aoka tsisy ho amboara fa tsy ny sitraponao, aoka tsisy ho tanteraka fa tsy ny sitraponao irery ihany ary soritra etsy avy aminao ny fanelingelena sy fampirekerena amin'ny tsirairay avy indrindra raha hiaino izao fizarana izao Tompo ny mpanomponao dia esoritra etsy anao rehetra mangataka ny fainao masina hiasa ary indrindra mangataka ny ranao Jesosy Kristy handrakotra sy hantanteraka ny fotoana rehetra ka dia ampaharety ny tsirairay avy hiaino sy hanaraka izao fizarana sy fampianarana aminaranao izao Jesosy ka dia aminaranao Jesosy Kristy no nampanjany vavaka izany misaotra Tompo. Alleluia, amen. Amen. Dia arak'izany ny lohateny efa nilazaintsika teo zany hoe ireo andriamanitra hafa na ireo andriamanitra tsisy izay nisy teo amin'ny Israely, izay aloha zany no resahantsika ka tsika fampianarana araka ny voasoratra ao amin'ny Baiboly. Dia ny zavatra hita ao amin'ny Baiboly eo zany no anarahantsika azy, ahafantarantsika hoe misy andriamanitra tsisy tsy izy na andriamanitra hafa izay nivavahan'ireo firenena hafa manodidina ny Israely na ny Israelianina koa izay efa nanaraka an'Andriamanitra nefa nivadika dia nandeha nanaraka an'ireny nivavaka tamin'ireny andriamanitra hafa ireny ka hitantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny zavatra niseho arak'izay koa zany fa ny hanombohantsika azy dia hovakintsika ny eo amin'ny Exodosy 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Exodosy 20 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina aminaran'i Jesosy. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra: izao no Tompo Andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny trano nanandevozana. Aza manana andriamanitra hafa fa izao ihany, aza manao sarin-javatra voasikotra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao Tompo Andriamanitrao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heliky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika dia amin'izay mankahalahy nefa mamindra fo kosa amin'ny olona rivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Amen. Dia ho toizantsika ny famakiana ny teny zany dia ho hitantsika ao amin'ny Deutéronomie 7 ny andininy fahasivy ihany amin'ny tapany voalohany io zany no vakintsika ahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy. Koa aoka ho fantatrao fa ny Tompo Andriamanitrao ihany no Andriamanitra. Koa aoka ho fantatrao fa ny Tompo Andriamanitrao ihany no Andriamanitra. Izay zany no tenin'ny Tompo ihany koa eo amin'ny Deutéronomie 7 io mampirisika anao zany hamaky ny teny manontolo moa zany fa izay mifanaraka amin'izay ilay hoe andriamanitra hafa sy andriamanitra tsy izay ilay ihany no vakintsika ankehitriny. Dia alohan'ny hijerentsika ireo karazana anaran'Andriamanitra tsy izy zany tamin'ny andron'ny Israely dia mbola ho vakintsika ny eo amin'ny Levitikosy
Ny toko fahasivy ambin'ny folo, Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo, ny andininy fahaefatra ihany no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mivily anaraka ireo andriamanitra tsy izy, ary aza manao andriamanitra amin'ny vy voarendrika ho anareo. Izao no Tompo Andriamanitrareo. Amen. Ireo mponina maro izay nanodidina ny zanak'Israely mipetraka teo amin'ny manodidina taminy zany dia nivavaka tamin'ny andriamanitra maro. Zany zany ny fomba fanompoan-jareo tamin'izany. Andriamanitra maro, na vehivavy io antsoin-jareo vehivavy na lahy, dia nanao fomba sy fivavahana ry zareo. Reny fomba fanompoana reny zany izay nataon-jareo dia amin'ny ankapobeny dia nataon-jareo tamin'ny endrika sary sikotra na statue, amin'ny endrika biby na olona, dia nanomezan-jareo fanatitra. Nisy fomba fanatitra nataon-jareo zany, na reny n'ankabeazan'ny samy reny koa zany natao tsanganana, tena statue ngeza be mihitsy, na natao tempoly mihitsy ny sasany ho fanompoana zany tamin'izany andro zany. Ary ny tena mampalahelo moa zany dia misy mihitsy ny endrika fijangajangana nataon-jareo tamin'ireny hatramin'ny fanomezana sorona ny zaza ho vonoina zany halatsa-drà tamin'ireny asa fanompoana, fanompoan-tsampy izay nataon'izy ireo. Ka izay no ho jerentsika zany ireo karazana anarana izay nisy sy andriamanitra hafa, andriamanitra kely izay nisy tamin'ny andron'ny fanompoana tao amin'atrehan'ny andron'ny zanak'Israely. Ny voalohany amin'izany dia ilay andriamanitra vehivavy Diana, izay neverin'jareo andriamanitry ny fihazana. Zany dia niseho tamin'ny andro tany amin'ny Grika zany, tany Roma. Ho vakiantsika ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy-ambin'ny-folo, ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Azontsika vakiana hatramin'ny fahadimy amby telopolo, fa hatramin'ny fahafito amby roapolo zany ny amakiantsika anazy, ahafantarantsika anazy hoe iza ilay andriamanitra Diana izay tamin'izany fotoana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro izany dia nisy tabataba be ihany ny amin'ny fampianarana. Nisy lehilahy iray antsoina hoe Demetrio, mpanefy volafotsy, izay nanao sarin'ny tempolon'i Diana tamin'ny volafotsy ka nampahazo harena be ny mpanefy nangoniny niaraka tamin'ny mpanao taozavatra hafa ireny, ka nilazany hoe tompokolahy fantatrareo fa amin'izao taozavatra izao no azahoantsika harena, ary hitanareo serenareo fa tsy eto Efesosy ihany fa saika manerana any Azia rehetra dia mitaona olona betsaka izany Paoly izany, ka mampivily ny sain'izy ireo hoe tsy andriamanitra izay zavatra natao tanana, koa tsy izao rarahantsika izao ihany no ahina ho ratsy laza, fa ny tempolon'i Diana, andriamanim-bavy lehibe, dia hatao tsinotsinona koa aza, koa ho afa-boninahitra ilay ivavahan'ny Azia rehetra sy izao tontolo izao. Amen. Arak'izany dia manao fonosana kely ihany zany amin'izay le hoe anarana andriamanitra eto. Mila mitandrina kely zany tsika ny amin'ny hoe manome anarana ny amin'ny zaza sy ny anarana izay entintsika, ka tsara fantarina izay hoe mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra mamaky ny baiboly, fantarantsika izay tsara sy mety ny amin'ny fanarahana ny Tompo. Ny andriamanitra manarak'izay dia ilay andriamanitra Astarta, na amin'ny teny frantsay misy hoe Astarte, misy koa hoe Asera. Io ilay andriamanitra reniny izy io, izay andriamanitra heverin'izareo ny amin'ny fiterahana, ary io dia manao endrika rehefa andriamanitra vehivavy mihitsy koa zany tena matetika no manao an'izy io, na ny mpisorona vehivavy izay tena miroso amin'ny endrika fanompoana mampalahelo zany na hoe tena hoe amin'ny resaka fijangajangana tafahoatra. Io dia tany amin'ny tany Kanana, tany Tira sy
tany Sidôna zany tena nampiasana azy. Ao amin'ny Samuela voalohany toko fahafito, ny andinin'ny fahatelo sy fahaefatra no vakiantsika milaza izany amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dia hoy i Samuela tamin'ny taranak'Israely rehetra: raha miverina mitombo amin'ny fonareo manontolo tokoa ianareo, dia ario hiala aminareo ny andriamanitra tsy izy sy ireo Astarta, ka ampiomany ho an'ny tompo ny fonareo, ary aoka izy ihany no tomponareo, dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy, dia nanaryreo Bala sy ireo Astarta ny zanak'Israely, ka nanompo ny tompo irery ihany. Efa voateny teo ihany koa moa zany ny amin'ny le andriamanitra kely hoe Bala, izay andriamanitry ny varatra. Io dia andriamanitra nitompon'ny zareo indrindra tao amin'ny tany Kanana zany. Azontsika vakiana ny amin'ny Mpitsara toko faharoa andiny fahatelo amby folo, ny teo aloha koa zany averina kely ny Astarte sy Asera teo, tsy mivakiako moa zany izy, tsy vakiantsika fa afaka mamaky tsika tsirairay avy raha mazoto moa zany. Tsara vakiana ny any amin'ny Mpanjaka voalohany toko faha 1 andininy fahadimy amby folo. Zay zany le any amin'ny resaka Astarte teo sy Asera, na Mpanjaka faharoa toko faha 120 andininy fahafito. Zay misy anazy koa zany toko faha 13 andininy fahaenina, dia amin'ity mpanjaka ny ino moa teo andriamanitra Bala ity zany dia eo amin'ny mpanjaka toko faharoa andininy fahatelo amby folo. Zay zany no azontsika vakiana koa, fa ny vakiako dia ny eo amin'ny ny mpanjaka voalohany, toko fahaenina amby folo, ny andininy fahatelopolo fa tsy amin'ny telo amby telopolo. Azafady le teo aloha teo zany hoe Mpitsara faharoa fahatelo amby folo azafady. Fa zao dia vakiantsika ny mpanjaka voalohany, ny andininy toko fahaenina amby folo, ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo, vaky amin'ny anaran'i Jesosy toy izao. Ny andininy fahatelopolo: nanao izay ratsy eo imason'ny tompo mihoatra noho izay rehetra talohany i Ahaba zanaky Omri, fa noheveriny ho tsy dia naninona ny miroso amin'ny fahotan'i Jeroboama zanaky Nebata, ka napakatra any Jezebela zanakavavin'ny Eti-Baala mpanjakan'ny Sidoniana ho vadiny izy, ary nandeha nanompo ny Bala ka niankohoka teo anatrehany. Nanangana alitara ho an'ny Bala tao amin'ny trano nahoriny manokana ho an'izany tao Samaria izy. Nanao ny tsangakazo tsampy ho an'ny Asera koa i Ahaba, ka natezitra ny tompo andriamanitry ny Israely mihoatra noho ny mpanjakan'ny Israely rehetra izay talohany. Amen. Ny andriamanitra kely manaraka izay ho jerentsika zany, izay notompon'ny zareo tany Babilôna, dia ny anarana hoe Bela na Merodaka. Io dia andriamanitry ny ino moa izy teo, ny masoandro, ny fiposahan'ny masoandro zany izay heveriny zareo fa manome ny mahatsara ny natiora manomboka amin'iny lohataona iny, amin'ny fotoanan'ny lohataona zany. Dia ao amin'ny Jeremia toko faha 50, Jeremia toko faha 50 ny andininy faharoa, dia ny Jeremia toko faha 150 koa zany toko faha 150 ny andininy faha 470 zany no jerentsika amin'izay io le hoe Bela sy Merodaka io zany no vakiantsika. Zay andriamanitra tany Babilôna andininy vakiantsika manomboka amin'ny andininy voalohany moa zany izy
ahitantsika azy tsara aminaran'i Jesosy. Izao no teny nampilazain'ny Tompo any Jeremia mpaminany ny amin'ny Babilôna dia ny tanin'ny Kaldiana. Ambaranareo eny torio amin'ny firenena ary manangana faneva torio fa aza fenina. Lazao hoe azo i Babilôna mangahiahy i Bela raiky tahotra i Merodaka. Eny mangahiahy ireo sarin-javatra nataony araka ary raiky tahotra ny sampiny. Amen. Ny Jeremia toko raiky amby dimapolo ihany koa zany dia milaza io Andriamanitra kely Bela io tany Babilôna. Ny vakintsika ny 780 ho toizantsika hatramin'ny 580 ahafantarantsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra aminaran'i Jesosy. Ary Bela dia ampijaliako any Babilôna ka asiako alohany izay nateliny ary tsy hitanjozotra akany amin'ny intsony ny firenena. Ny mandany Babilôna dia hirodana. Mivoa ao afovoany ianareo ry oloko ary samia mamonjy ny ainareo. Avy ianareo mba tsy ho azon'ny firehetan'ny fahatezeran'ny Tompo. Amen. Ny Andriamanitra kely manaraka dia ilay Andriamanitra antsoina hoe Dagona, izay rain'ny Bala io, Andriamanitry ny fambolena zany sy ny ranomasina, zay no nametrahan'zareo azy. Io dia tena nivavahana mafy tany amin'ny toerana tany Filistina. Ny tenin'Andriamanitra andraisantsika zany dia azonareo vakiana zany Samuela voalohany toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Fa novakiako miaraka amintsika zany ny ao amin'ny Mpitsara toko 4. Azo vakiana manontolo manomboka amin'ny andiny 17 ka hatramin'ny 130 fa ho vakiako fotsiny zany ny ao amin'ny ny andiny 17 ihany no vakiako. Ahafahantsika mahafantatra an'ilay anarana zany aminaran'i Jesosy hoe ary nivory ireo lehibe ny Filistina hamono zavatra atao fanatitra lehibe ho an'ny Dagona andriamaniny sy hifaly. Ny Andriamanitra kely manaraka zany dia ny antsoina hoe Kemosy. Io dia andriamanitry ny andriamanitra hoe mpiady, miaro ny mpiady zany teo amin'izareo ary nataon'zareo tany Moaba moa zany tany Moabita mifanakaiky amin'ny andriamanitra antsoina hoe Moloka koa io. Ny azontsika vakiana zany any amin'ny Nomery toko 120 andiny 720 zay ny anankiray. Fa ny vakiako amintsika zany dia amin'ny mpanjaka faharoa toko 720 ny andiny 710 ihany. Mpanjaka faharoa toko 720 andiny 710 vakiana aminaran'i Jesosy manao hoe nolotoin'ny mpanjaka ireo toerana fanaovana sonina izay teo anoloan'i Jerosalema teo amin'ny ankavanan'ny tendrombohitra nahitan-doza. Dia ireo naoriny Solomonina mpanjakan'i Israely ho an'ny Astarta fahavetavetan'ny Sidoniana sy ho an'ny Kemosy fahavetavetan'ny Moaba ary ho an'ny Milkoma fahavetavetan'ny taranaki Amona. Amen. Efa henontsika teo ihany moa zany ny amin'ny hoe anaran'Andriamanitra kely hoe Moloka na Milkoma. Fa ho vakintsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 110 manomboka ny andiny 5 zany dia azonareo vakiana ihany koa zany Jeremia toko 230 ny andiny 530 zany dia Andriamanitra tena nitompony zareo zany tany Amonita ny any Amona. Io dia Andriamanitra tena nanaovan'zareo sorona mampalahelo mihitsy hatramin'ny fanomezana sorona fandorana sorona ho zaza zany. Vakintsika ny ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 110 manomboka ny andiny 5 aminaran'i Jesosy hoe fa nanaraka any Astarta andriambavin'ny Sidoniana sy Milkoma
fahavetavetan'ny Amonita i Sôlômôna, ary nanao izay ratsy teo imason'ny Tompo i Sôlômôna ka tsy mba tanteraka tamin'ny fanarahana azy tahaka ny Davida rainy. Tamin'izany i Sôlômôna dia nanorina toerana fanaovana solona ho an'ny Kemôsy izay fahavetavetan'ny Moaba teo afovoan'ny tandrefin'i Jerosalema, ary koa ho an'ny Môlôka izay fahavetavetan'ny taranaka Amôna. Toy izany no nataony ho an'ireo vadiny hafa firenena rehetra izay nandoro didin-kazo manitra sy namono zavatra atao fanatitra ho an'ireo andriamaniny. Amen. Ny andriamanitra kely manaraka dia antsoina hoe Nebo. Zany dia andriamanitra kely izay nivavahan-jareo tany a Babilôna, izay hoe andriamanitra manome ny fahendrena, andriamanitra ny literatiora na andriamanitra ny taozavatra amin'ny fahaizana manao. Zany dia azontsika jerena any amin'ny Isaia toko fahaenina amby efapolo, Isaia toko fahaenina amby efapolo ny andininy voalohany no hamakiantsika anazy anaran'i Jesosy. Mangozozo ibela miraika i Nebo, ny sampiny dia nampitondrainy ny biby folahina sy ny biby fiompy. Ianareo no tokony hitondra izany, nefa novesaranareo azy ka tonga enta-mavesatra entin'ny biby reraka. Amen. Zany azontsika vakiana manontolo moa zany eto amin'ny baibolika ny amin'ny Isaia toko fahaenina amby efapolo io dia miteny hoe entina ireo andriamanitra kely zany, fa mitondra kosa ilay andriamanitra lehibe dia ilay tena andriamanitra Israely. Zay no ohatran'ny hoe miteny an'ny manambara an'ilay andriamanitra Nebo izay notompony zareo tany a Babilôna zany ny amin'izay teny izay. Betsaka ireo andriamanitra kely voasoratra amin'ny baiboly zany fa ny hamarana antsika anazy amin'izao fampianarana lesona zaraina zao zany famihezana azy moa zany famporisihana antsika koa zany hamaky ny baiboly araka ny ampaharizana antsika mandrakariva, dia ilay andriamanitra antsoina hoe Ra na Re, izay andriamanitra ny masoandro izy io izay nitompoiny zareo tany Ezipta. Zay andriamanitra zany niveriny zareo hoe mandresy ny maizina rehefa miposaka ny masoandro. Io tsy tena voateny zany ilay fanompoana zay endrika fanompoana zareo Eziptianina azy zany tamin'ny andron'ny Farao, fa ao amin'ny Exodosy toko fahafolo ny andininy faha 1 ka hatramin'ny 7 no nampiseho zany andriamanitra fa nandresy sy manana fahefana mihoatra amin'io masoandro io zany. Izy ny tompon'ny masoandro, izy nanao ny masoandro, ny tany sy ny lanitra. Ka ho vakiantsika zany ny Exodosy toko fahafolo ny andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 7 aminaran'i Jesosy hoe: hoy indray ny Tompo tamin'i Mosesy, atsory manandrify ny lanitra ny tananao mba hampisy aizina ao amin'ny tany Ezipta, dia aizina azo tsapain-tanana. Dia natsotra ny Mosesy nanandrify ny lanitra ny tanany ka nisy aizy 7 naharitra ateloana nanerana ny tany Ezipta manontolo. Tsy nifankahita ny olona ary tsy nisy nihetsika tamin'izay nitoerany nandritry ny ateloana, fa ny zanak'Israely rehetra kosa dia nanana ny mazava teo amin'ny fonenany. Amen. Amin'izao fotoana izao dia betsaka ireo andriamanitra kely, ny anarana sy ireo andriamanitra kely izay ivavahan'ny olona moa zany maneran-tany. Hitantsika sy fantatsika izany rehetra izany araka ny fantatsika hoe misy ny Bouddha. Any Inde moa zany dia tena misy ataoko hoe amin'ny arivo mihitsy ny andriamanitra ivavahan'ny olona. Ny olona dia mivavaka amin'ny biby, ny omby, ny alika, ny bibilava, ny zavamaniry, ny rano, zavatra hita maso iny, zavatra tazan'zareo. Ka zay no hitandremantsika zany na indrindra ho antsika kristianina izay efa mahafantatra
araka ny vakiantsika tany amin'ny Exodosy 20 teo hoe tandremo a ny mivavaka amin'ny zavatra saron-javatra voasikotra akory ary, endriky ny zavatra etỳ an-tany a ny any ambany ranomasina, fa izany a dia tena fahavetavetana ohatry ny Andriamanitra. Tsika zany a mila mitandrina amin'ny resaka fanompoan-tsampy io a, ary betsaka izy io any amintsika any Madagasikara. Antsika moa zany amin'ny teny gasy ny fampahirizana izao ka mila mitandrina tsika amin'ny fomba fanompoan-tsampy amin'ny endriny samihafa. Hamarana antsika zao fizarana moa zany a na lesona fampianarana fo izao a ny amin'ny hoe anarana sy ny andriamanitra hafa, andriamanitra tsy izy a, dia ho vakiantsika ny eo amin'ny Exodosy 4:30 manomboka amin'ny 9:10 ka hatramin'ny 7:10. Vakiantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy zany a, hamarana antsika, hamezantsika ny zao tenin'Andriamanitra zao a. Aroy ny Tompo, indro ny tenako no manao fanekena ka eo anatrehan'ny olonao rehetra no anaovako zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany manontolo sy tany amin'ny jentilisa rehetra. Ary ny olona rehetra izay itoeranao dia hahita ny asan'ny Tompo fa mahatahotra izay zavatra ataoko miaraka aminao. Tandremo izay andidiko anao anio, indro roahiko hiala eo anatrehanao a, ny Amorita, ny Kananita, ny Etita, ny Perezita, ny Hivita ary ny Jebosita, koa mitandrema fandrao hanao fanekena amponina eo amin'ny tany izay alehanao ianao ka ho fandrika eo afovoanao izany. Fa raha vao ny alitarany poteo ny tsangam-bato-tsampiny ary jinjao ny tsangan-kazo tsampy ho an'ny haserahany, fa tsy hiankohoka eo anatrehan'izay andriamanitra hafa ianao, fa ny Tompo dia saro-piaro, izany rahateo no anarany satria andriamanitra saro-piaro izy. Fandrao ianao hanao fanekena amponina eo amin'ny tany ka hijangajanga anaraka ny andriamaniny sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'ny andriamaniny, na koa hanasa anao izy ka hihinana amin'ny fanatiny ianao. Ary fandrao koa haka amin'ny zanany vavy ho vadiny zanakao lahy ianao ary hijangajanga anaraka ny andriamaniny ny andriamaniny zanavavy ka hampandeha ny zanakao lahy hijangajanga anaraka ny andriamaniny. Aza manao Andriamanitra na rendrika ho anao. Amen. Zay zany a no fampahirizana men'ny Tompo antsika ka dia amin'ny manaraka indray a mbola hifampizary tsika raha sitrapon'ny Tompo, raha mbola tsy tonga ny Tompo zany a dia manao velomanao a amin'ny anaran'i Jesosy a, voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen.